eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika indray ny androany raisitsika ho fahasoavana satria ampafantatra anao ny tokony ataonao ny tompo jesosy mba ho fiainana mamy sy ho fiainana tsara ny fiainanao am'izao farany taona diavitsika izao. Zava-misy tokoa rehefa farany taona tahako zao de maro amin'ny olona no mitebiteby matahotra manay hoe anao ahoany indray ny mombay am'izao farany taona izao, mbola ihiratra ihany ve ny anjara masoandroko sa ho takiny hatram'izay ihany. Ny sasany ray toy ny raha fotsy be verolona ka dia tsy manatena zavatra tsara intsony izy. Fanantenana tsy tanteraka tao anatin'izay 1 volana zay hoy ny sasany dia tsy azo antenaina ho tanteraka intsony am'izao 2 volana melon'ny amaranana ny taona izao. Ry avano, ry mpiany malalo, ampafantatra anao ny tokony ataonao ny tompo jesosy androany mba hitsimbadika ny tantaram-piainanao. Tsy voatery hoe reo zavatra ratsy nitranga teo amin'ny fiainanao tamin'ity taona ity na tamin'ny heritaona na tamin'ny roataona na tamin'ny telitaona lasa tany akory de mbola hitranga ihany ko am'izao taona tiavinao zao na am'izao farany taona izao. Tsy voatery ho am'izany tompoko. Raisy hoe androm-pahasoavana, androm-pamonjena, androm-pitahina ho anao ny androany. Raisy ihany ko hoe izao ny fotoanan jesosy, izao ny fotoana natokany anehoany fa tena tianao ny tompo Andriamanitra tsy to. Anome ohatra iray aminao aho aminareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana izao. Ohatra avy ao anatin'ny baiboly izy ity entiko milaza fa na dia efa ao anatin'ny fotoana farany azy isika de mbola afaka maneho famonjena, afaka maneho fahagagana, afaka maneho zavatra lehibe tsy takatry ny saina maneritreritry ny olona ny tompo Andriamanitra tsy to ho ahy. Eno tsara ny tantara ao anaty baiboly ao amin'ny bokin'ny Exodosy no akantsika le tantara. Araky ny voalazan'ny baiboly dia niala tany Egypta ny zanak'Israely ary itododoa ho any am'ilay tany atao hoe tany tondra-dronono sy tantely. De rehefa nandeha de ambaran'ny baiboly hoe tojo an'ilay atao hoe ranomasina mena ry zareo. Ka rehefa tonga teo ny zanak'Israely zay notaria Mosesy tam'izany fotoana zany de fa kivy sady ny sasany, efa verevitra sady ny sasany hoe ahoana no atao. Raha ho tohizana ny dia de aiza ny lalana ale, aiza ny lalana ombana satria ranomasina mena no manoloana eto. Efa nanomboka very fanambola velona ny sasany, tampoka tsy namposina anefa tao anatin'izay de nandre fa tamy manenjika azy ireo avy aoriana ny miaramilana Egyptianina zay ny rano farao amabo azy eo alohan'io ranomasina mena io. De raha mbola nikondo sy nidinidinika teo ry zareo hoe ahoana no atao dia tantaran'ny baiboly hoe natompony izy ireo masony. Ka rehefa natompony de tazany lavitra reto miaramilana Egyptianina mirotoroto miaraka amin'ny kalesy sy sovaly ary mijery azy toa reny olona tena romotra de romotra ireny. Teo indrindra no natonga zanak'Israely hoe zay no izy ny amitsika, zay no izy ny amitsika. Ny ansisa nataony de ny nanometsiny any Mosesy zay mpitarika azy ireo. Tsy aleona efa nijanona tany Egypta toy zay ho faty ateny hevitra ety. Tsisy fasina vaty any Egypta, tsy sisa
zao zahay babo aty amy tany hevitra ety, ahoana ny aminay fa zao no nampahery ripiany malala, zao no nampahery Andriamanitra zay niantso azy ireo niala tany Egypta ary nitondra azy ireo ho any am'le tany tondra-droa sy tantely, de Andriamanitra tsy mamela azy ireo rery, fa na de amin'ny fotoana farany tahaka zany azy de mbola azon'Andriamanitra naseho fa Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mahavoavonjy, Andriamanitra mahagaga ary mahay zavatra lehibe tsy takatra sain'olombelona izy. De ina hoe nanao seho io ranomasina mena zay navery fa nahambola velona zanak'Israely io amin'Andriamanitra azy, de nataon'Andriamanitra tonga tany maina, tena rabaky teny nataon'Andriamanitra tonga tany maina, ary zay no Andriamanitra pahary azy, nataon'Andriamanitra tonga tany maina de nasainy niampita teo ny zanak'Israely. Fa ireto Egyptianina fahavalony kosa zay nenentsika tavato afara de tantarain'ny baiboly hoe rehefa mba nanitsaka an'io ranomasina mena tonga tany maina io ry zareo dia nasehon'Andriamanitra Andriamanitra tsy to azy ka dia navelon'Andriamanitra tamin'ny laoniny ny ranomasina indro letitra tao anaty ranomasina izy rehetra ary maty tao. Amaky baiboly nge sika de ho azonao tsara voasoratra Exodosy 4:20 de ito zao voalaza manomboka amin'ny 5:7 koa nanetsika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kaleson'ny Farao sy ny soavaly ny fitaingina ary miaramilana ka nahatratra azy nitoby teo morony ranomasina teo anilany Piahirota tandrifiny Balasefona. Ary rehefa miakaiky Farao de natompo zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy direct ohatra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasina vatany Egypta no nentinao foaty aty hevitra izahay, nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy zao va no tenin'ny olona zay ne taminao fony tany Egypta hoe aoka zay fa avy alao ihany zay anompony Egyptianina fa aleonay manompony Egyptianina toy zay ho faty any an'hevitra. Adiny fahatelo folo. Ary Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amy zanak'Israely mba androso, ary ingeo no tianao dia injiro ambony ranomasina tananao ka saraony rano de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandia ny tany maina zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra ao noho ny ataoko de hiditra anetsika azy izy de ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba nikalesina sy mitaingo sovaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova rehefa ankalazaina ao noho ny ataoko amin'ny Farao sy nikalesiny sy mpitaingo sovaliny. Ripiany malalo afaka anao zavatra lehibe sy magaga toy zany ihany ko eo amin'ny fiainanao ny Tompo Andriamanitra am'izao farany taona izao. Afaka ampitsimbaty any tantaram-piainanao ratsy hatram'izay ho lasa tsara ihany koa ny Tompo Andriamanitra tsy to zay namonjy zanak'Israely am'izao farany taona izao. Ny mangity teo aminao tompoko de azon'Andriamanitra tao mamy manoloana zany indrindra de petraka mifantaina hoe ahoana no atao mba ho araky zany tokoa ny fiainanao zay mahita sy mandre ahy am'izao farany taona izao. Ahoana no atao? Voalohany, tsy maintsy aorinao ao am' Jesosy, tsy maintsy aorinao amin'ny alalan'ny fanavotana nataony Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana ny finoanao sy ny fanantenanao. Azavaiko aminareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao fa fitiavana lehibe no efa nitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Tantarain'ny baiboly fa nofoanany ny maha-Andriamanitra azy ka nanaiky tonga olombelona izy nitafy nofo sy raha, ary ambony zany de nanaiky nidina tety ambony tany ihany koa. Ary tsy vitan'izany fa nanolotra ny tenany nieny mba ho faty teo ambony azy fijaliana izy. Tam'izany moa no nitondrany ny anarana hoe Jesosy Kristy
mba ho famonjena ny fanahintsika. Zao matsy rehefa voavonjy ny fanatsika dia afaka mitondra antsika am'izay tiany ho am'izay zavatra tsara ny tompo Andriamanitra tsy to a. Noho zany ilaina ho voavonjy ny fanahinao am'izao fotoana zao. Mino ny famonjena vitan'i Jesosy ianao, raiso izy ary ekeo mba ho tomponao ho mpamonjy anao Jesosy ka ome toerana ao anatinao. Fa ny finoanao sy fanekenao an'izany no mahatonga an'Andriamanitra mamonjy ny fanahinao. Zava-dehibe zay. Nanolotra ny tenany sy ny ainy ho faty teo ambony azy fijaliana ihany koa izy Jesosy Kristy io, mba ho famonjenantsika ho afaka amin'ny reo zavatra ratsy, ho afaka amin'ireo zavatra ratsy nentiny ozina sy ny fanaratsy nandritra zay taona maro izay. Raha ny voalaza ny Baiboly tokoa no jerena, Jesosy no vahaolana, Jesosy no vahaolana ho antsika zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. Ka ny finoanao, ny fanananao an Jesosy eo amin'ny fiainanao dia tsoroko aminao fa hitondra anao ho amin'ny famonjena, de ny famonjena anao ho afaka amin'ireo olana, ho afaka amin'ireo zavatra ratsy rehetra zay nentiny ozina sy ny fanaratsy teo aminao. Maro ireo zavatsoa, maro ireo fahasoavana no manin'Andriamanitra ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka ho iaho hoe mino sy maneke fa ho ataony ho anao am'izao farantaona izao zany fahasoavana rehetra nambarako taminao zany. Ahoana ihany koa no atao mba ahatonga anao mba ho fahasoavana ho anao ity farantaona ity? Faharoa, everiko fa tena zavatra lehibe ny anekenao anao pratika anty hevitra manaraka entiko aminareo ity. Tsy maintsy mamela ny heloko reo olona zay nanafitoana anao na ihany koa hoe nanao zavatra ratsy teo aminao ianao, ary tsy maintsy manala ny fankalana rehetra na manao sy manahoana ny endriky ny sehoan'ny fankalana tao anatin'ny fonao tao. Tsy maintsy esorina hiala ao anatinao ao lay fankalana. Tsy maintsy ataonao madio ihany koa ny fonao. Tsy hevitr'olombelona zany zaraiko aminareo zany, fa hevitr'Andriamanitra, hevitr' Jesosy Kristy lay maty teo ambony azy fijaliana. Ahoana ho Baiboly? Zao ny teny Jesosy ao amin'ny Marika 1:20 ao, 2:20. Andao vakitsika ny voasoratra Marika 1:20, 2:20. De toy zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika. Raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo, averiko indray, raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo, de mamela ny helony mba velany rainareo zay ny an-danitra kosa ny helokareo. Tsy maintsy mamela heloka ianao tompoko, tsy maintsy mamela heloka andreo olona nitondra fanafitohinana teo aminao ianao, ary tsy maintsy manala ny fankalana azy reny mba tsy toetra ao anatinao ianao. Tsy maintsy diovinao tompoko ny fonao ray manontolo. Matetika nefa vaky pneu, vaky kodiarana eo am'ty dingana ity ny maro amin'ny olona. Tafitany ihany ny dingana voalohany, nino a Jesosy izy, nandray an Jesosy izy, ary ny vavany dia mipololotra fideranan'i Jesosy, mipololotra fankasitrana Jesosy. Fa saingy rehefa tonga eo amin'ny dingany famelan-keloka, le kristianina dia tavela. Sarotra mantsy ny mamela heloka ny olona zay na nisy ratsy ny tena. Sarotra ny manala ny fankahalana zay fa nahazo toerana tao anatin'ny fo. Sarotra ny manadino andreo zavatra ratsy nataon'ny olona teo amin'ny tena. Zavatra tena sarotra zany, kanefa tsy maintsy atao raha te hahita ny famonjen'Andriamanitra ny olona anankiray na ny ankona anankiray
am'izao faraparany taona diavitsika izao. Zao mantsy zava-nisy vitan'ny olona ihany ndraindray ny mamela heloka, ny manala ny fankalana ao anaty rehefa tsy hitany intsony na tsy hainy hoe nitsony ny momba an'le olona nitondra fanafitoinana na hoe nitondra zavatra ratsy teo aminy. Fa rehefa hitany indray le olona teorina de le olona nitondra fanafitoinana hoa azy ohatra, le olona nanisy ratsy azy ohatra, de miverina maloto tahaka ny teo aloha indray ny fony. Ry hafanao, tsy azo atao hoe namela heloka olona ianao raha ohatra ka mbola takizany tokoa ny fiainanao. Tsarofy, tena tsarofy tsara fa ny fiaina toy zany no manakana ny soa, manakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho tonga eo aminao. Ka kaza raisina ho toy zavatra maivana zao fampianarana entiko ho anao, entiko ho anareo zao tompoko. Marina fa sarotra be ny mamela heloka, ny manadino ny zavatra ratsy efa nataony olona teo aminao, fa saingy tsy maintsy miroso am'izany ianao raha te ahita ny famonjen'Andriamanitra, te ahita ny tana maherin'Andriamanitra miasa am'izao farany taona diavitsika izao. Tsy maintsy miroso am'izany ianao raha ohatra ka te azo valimbavaka, te atsapa hoe tena niainy vavaka nataonao Andriamanitra, ary te atsapa azo hoe raisy tanana mihitsy ny valimbavaka. Ijoro vavolombelona aminareo ngia hoe eno tsara nge. Ndre mandeha moa de nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay nijoro vavolombelona, tahaka zao ny fijorona vavolombelona taony. Ndre mandeha de nisy lehilahy anankiray, lehilahy tena fa safotry ny atezerana, tena hoe safotry ny asosorana, ka nanapa-kevitra ny amony tena. Fa melony amino tena aloha tantarainy io mpanompon'Andriamanitra io de hoe hovinony ny vadiny, aveo hovinony ny ravozana, satria nitondra fanafitohinana azy faharatapony io vadiny io sy ny ravozana. De marina moa fa nandositra io vadiny io tam'izany fotoana zany. De nifania tamin'ny namany anankiray ity lehilahy ity, de gaga le namany nahita azy tena misefisefy be mihitsy, ary rehefa nifampiresaka teo ry zareo de tantaran'ilay ranamana hoe amony tena izy noho ny antony toy zao na noho ny antony toy zao. De zao ny tenin'ilay olona namana zay nifania taminy, zao ny torohevitra meko anao izy izy, aza mbola mamony tena aloha, aza mbola manao zany akta ratsy ka sainao atao zany lohanao, fa mety aminao manatonina ny fiangonana tahaka zao ianao, de manatonina le mpanompon'Andriamanitra ao ianao, de tantarao aminy zavatra manjoanao sy zavatra kasainao, zay ianao vo manapa-kevitra hoe andeha amony olona ary amony tena. De nanaiky io lehilahy io, de tonga tapoka tao amin'ny biraon'ilay mpanompon'Andriamanitra aza ity ranamany ity, sady sefisefy be mihitsy no miaraka amin'ny antsy, taitra be mihitsy le mpanompon'Andriamanitra le pasteur tam'izany, araky ny fijorona vavolombelona nataony taitra be mihitsy izy tam'izany, satria hoe izy ty lehilahy mihitsy ny braoky ity olona dala ve ty sa olona maninona sa olona andeha mono ahy miaraka am'ty antsy. Taitra be mihitsy de hoy izy hoe fena mazo anao, okaloha aza petralo anao, iresakitsika petralo anao, petralo anao. Azonao onina tsara mihitsy ny nanjao le paster tam'izany satria tapoka be taminy tena tapoka petralo anao de nanaiky petraka le lehilahy. Tantarao amiko ny mazo anao, fina mazo anao, de no tantarain'io lehilahy io zany ny zavatra niatra taminy, ny zavatra ratsy nataony vadiny taminy, nataony ravozany taminy, de no tantarain'io lehilahy io ihany ko tam'le mpanompon'Andriamanitra ny fikasany hoe amony tena. De rehefa nandre zany le mpanompon'Andriamanitra de nampahery azy, tsy vaolana ho anao zany, fa adiniko fa zao zany natonga ty lehilahy ity tapa-kevitry ny amony tena ihany ko narary ny aretina tuberculose izy, ary rehefa notsaboina tsy netsitra mihitsy
ary fata fa tsy maintsy ho faty izy de zao ny eritreriny hoe raha ohatra ka tsy maintsy ho faty any a de vonoko mivadiko ary vonoko ndrafozako zay moa le tantara fa voadigana le izy de aveo moa de nampahery azy le mpanompon'Andriamanitra de nanoro-hevitra azy le mpanompon'Andriamanitra mitona azy mandrainy Jesosy le mpanompon'Andriamanitra de nanaiky izy de nataon'le mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho azy akory zava-magaga fatahorina mivavaka natao azy dia sihitra tanteraka lay ranamana ary dia najanony ny fikasany ny amono tena najano ny fikasany ny amono ny vadiny na ihany ko hoe ny amono ny ravozana de lasa mpino kristianina tao am'le fiangonana nisan'le mpanompon'Andriamanitra le ranamana tam'izay fotoana zay ry havanao tantaraiko aminareo fa raha mbola eo amin'ny olona ny fo maloto ny fankalana ny fiainana tsy mamela eloka de hoy aho hoe tsy andaitra am'zany olona zany mihitsy ny fanafodiny dokotera ho anao zay marary am'izao fotoana zao misy aretina tsapanao hoe tsy maintsy sitrana mihitsy de zao ny teniko aminao raha ohatra ka mbola ho anatinao ny fo maloto ny fankalana ny fiainana tsy mamela eloka na inona karazana fanafody ampiasainao hitsabonanao tena anao ny asa le dokotera fa tsy andaitra aminao mihitsy izany zany no antony natokany ty lehilahy nijoroky vavolombela taminareo ity lehilahy voniny aretina tuberculose tsy nety sitrana mihitsy tam'izany fotoana zany na de fa nitsapotena tatsy nitsapotena teo roa azy satria naloto ny fony nisy fankalana tao anatiny tsy naina mela eloka izy fa nioveriny hoe ny azo ny tena marina fa rehefa nino a Jesosy kosa ty lehilahy ity rehefa nandray ny torohevitra nomen'ilay mpanompon'Andriamanitra azy izy ka hoe namela eloka nanaisitra ny fankalana tao anatin'ny fony na nadio ny fony de inona ny sarotratranga le nitantaraiko teo tonga teo amin'ny famonjena ary tonga teo amin'ny ankoa ny fanatranana mahagaga ry havanao hoy aho aminareo zay mahita sy mandray a am'izao fotoana zao tsy maintsy mamela eloka ianao tompoko tsy maintsy esorinao ao anatin'ny fonao ny fankalana tsy maintsy manadio ny fonao tanteraka ianao tsy voatery hoe rehefa manatona anao le olona na nafitohenanao na le olona na nisy ratsy anao na hoe rehefa miaiky anatreanao le olona nanafitoana le olona nisy ratsy zay ianao vao amela eloka zay ianao vao anesitra fankalana tsy tompoko eto de milaza hoe aza miandry an'izany ianao tonga manatona anao izy bravo be mety tsy tonga sainany am'izany izy de aza miandry an'izany ianao ahoana ho Jesosy lay mivakitsika teo hoy izy andiny maraka to faika ambe folo andiny fa 10 amby roapolo ary raha mitsangana mivavaka ianao ka misy olona anananareo alahelo raha mitsangana mivavaka ianao tsy eo le olona akory tsy eo kaikinao le olona anananao alahelo fa mety any amy kilometatra maro any no misy azy de ho Jesosy ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo de mamela ny elony mba ho avelandrainareo ihany koa ny elokareo ka hoy aho hoe miroso aingana manao pratika an'izay dingana faharoa izay ianao mamela eloka manaisitra ny fankalana tsy toetra ao anatiny tsony ary manadio ny fo hitanao tompoko ny famonjen'Andriamanitra zay ho ataony ho anao am'izao faraparantony izao famonjena tsy hitanao nandritry ny taona maro valim-bavaka tsy nety azonao nandritry ny taona maro hitanao sy ho azonao am'izao faraparany taona diavitsika izao aona ihany ko ny tokony atao mba ho fahasoavana ho anao ity farany taona diavitsika ity ahoana ihany ko ny tokony atao ahafan'Andriamanitra manao famonjena mahagaga ho anao fatelo tantaraiko aminareo a fa misy karazana fanaratsy karazana divody ao anatin'ny fon'ny olona izy no mipetraka makatoerana
ao izy no miasa manao zavatra ratsy. Tsy resaky zany a, tsy angano angano zany a, fa tena misy. Tsy hoe adala akory le olona am'izay fotoa zay satria nipetrana fanaratsy ny fony, na hoe voafatry ny fanaratsy ny fony, fa kosa ina zavatra mitranga, ataony ory sy mijaly foana izany olo zany, ataony marary fo, ataony ratsy fo, ataony maratra fo. Matetika io fanahy ratsy na azo toerana eo amin'ny fo io no fototra mahatonga ny olona tsy mahavita mamela heloka. Tena hoe tsy mahavita mamela heloka. Fantatry lay olona victime ihany fa zava-dehibe ny famelan-keloka andreo olona zay nanisy ratsy azy. Zava-dehibe ny fananana fo madio, zava-dehibe ny fanisorana fankalana tsy toetra ao anaty, fa saingy tsy mety tafita ho am'izany mihitsy izy satria efa azony devoly an-tanana ny fony. Araka teo tery aloha tsy lasa adala akory le olona, tsy hoe verisaina akory le olona rehefa nazo toerana ho fony ny fanahy ratsy, fa ataony ory sy mijaly, ataony maratra fo, ataony malahelo lava, ataony ratsy fo ihany ko, ary ataony tsy mahavita mahamela heloka mihitsy. Misy am'ireo olona sasany azy zay azony devoly an-tanana eo amin'ny fo no mahavita miteny to zao. Vitako aloha ny mamela ny heloka nataony ranony, vitako aloha ny mamela ny heloka nataony ranony, fa kosa ny mamela ny heloka nataony ranona tena tsy adiniko mandrak'izay nozy izy, tsy adiniko mandramaty nozy izy, fa tena enjana be ny nataony ahy, tena tsy zakako ny nataony tamiko. Ry hafanao aza manao zany ianao, fa misy olona manana fiaina takizany mihitsy. Ndeka ny tenyle olona nge de zany de zao hoe vonina ve zany ianao ny iaina ny fiainana tsy mahomby, na hoe iaina ny fiainana be olana mandra-pahafaty, satria rehefa tsy mamela heloka olona ianao, rehefa tsy manala ny fankalana ao anatinao ianao, rehefa tsy manadio fonao ianao, fa velanao anjaka ao ny devoly, dia tsy ho vondrena mihitsy ianao, tsy ahita ny tanan'Andriamanitra mamonjy anao ianao. Ary ny olana nazo anao hatram'izay taona maro zay de mbola olana mahazo anao am'izao taona zao, ary mbola azo anao am'y taona ho avy ifandimby. Ry havanao, tsy maintsy mamela heloka ianao, tsy maintsy manadio ny fonao ianao, tsy maintsy manala an'ireo fankalana sy ireo ratrapo tao anatinao ianao. Tsy maintsy, tsisy fepetra afaka oatra zay fa tsy maintsy. Ka ho iaho hoe mba ho fanampinanao de tsara aminao, tsara aminareo ny miona aminay mpanompon'Andriamanitra ato fiangonana Refy Androtrakely. Tsara aminao, tsara aminareo ihany ko ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay, fotoam-pivavahana arahana fanafahana. Ary mandrisy ty ray volana ity a dia ataovy mihitsy zay eonanao aminay sy atongavanao tsy tapaka ho ia. Isaka lahady manao fotoana izahay amy fitsasa fidirana voalohany, amy folo ny fidirana faharoa, amy ray ora sasany fidirana fatelo. Tongava foana mamonjy andreo fotoam-pivavahana reo ianareo mandrisy ty ray volana ity mandra-patoka farataona. Fa matomy tena zany aminareo aho de fantatry fa asoanareo zany, de etsan-daniny ihany ko moa akoatrany hoe ianao mamonjy fotoam-pivavahana, voniny izay ny vavako anareo androakandreo fanahy ratsy karaza lay mpamatotra amin'ny fo, ka mahatonga anao tsy mahavita mamela heloka, mahatonga anao tsy mahavita manadio fo, mahatonga anao mahavita tsy manesitra fankalana ao anaty. Voniny zay ivavaka ho anareo, tena voniny zay ivavaka ho anareo. Ny tera ny atsara voninahitra moa de ho an'Andriamanitra irery ihany. Ivavaka atsika am'izao fotoana zao, ivavaka ao. Raha voniny ianao andrainy Jesosy, raha voniny ianao amela heloka, vonina ihany ko ianao anohatra an'ireo fanahy ratsy mpamatotra amin'ny fo. Tiako milaza aminao fa raha marary ianao ho sitrana ianao androany, raha manana olana ianao ho afaka aminao zany olana zany. Ary am'izao faran'ny taona zao de ho tsapanao zany atao hoe Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mamaly vavaka, ary Andriamanitra miantoka ny fiainantsika
mba ho lasa fiainana tsara. Aondry alohanao fehivavatsika. Ry Tompoandriamanitra, ry la izy hatrizay ko mandrakizay misaotra mankasitraka anao zahay fa noho ny alehibe mifahasoavanao dia nandreny ny afatra avy aminao zahay tamin'ity androandroany ity, ary nampiasa mpanomponao ianao ary mbola mpiasa ny mpanomponao hatrany anao hatramin'ity androandroany ity. Koa mivavaka ao Andriamanitra, mamindrafo am'ireo olona rehetra zay nandreny afatra enetiko androany anao, mamindrafo am'ireo olona rehetra zay nitomboko mba hamonjy fitoam-pihavalana ataonay fiangonana refy mandritry ny ray volana ianao, ka am'izao farany taona izao dia avelanao eloka ny olona, hovonjenao afaka amin'ny fahotana ny olona, hovonjenao afaka amin'ny famatorany devy olo-mpamatotra amin'ny fony olona, ary am'ty farany taona ity dia ataonao mandray valimbavaka ny olona, ataonao mahita ny hery mamagaga ny olona, ho sitrana izay marary, ary ho tahina sy ho ambinina ny tsirary avy, ka ho farany taona mahafinaritra azy ty farany taona diavina ity. Misaotra mame voninahitra anao zahay ry Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, misaotra raha eo. Amen. Zay zany no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, fa ny afatra anankiray aperako aminareo de zay tongava miona aminay, ary tongava tsy tapaka mihitsy mamonjy ny fitoam-pihavana zay karakaranay fiangonana refy mandritry ny ray volana, fa ahasoanao zany am'izao farany taona izao. Omena ny Tompo ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Mirary soa, mirary fahasoavana ho anareo tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana refy Androndrakely.